fiambena, vavaka fiambena. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray any lasana mpamalalana eo amintsika amin'izao fotoanana izao. Falibe indray ny tena komiona aminao eto androany ary dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity anio ity. Dia falibe mahita anareo ary dia misaotra anareo ihany koa mifidy indray hiaraka amin'ny nay eto amin'izao fandaharantsika vavaka fiambena izay raha amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia falibe mahita anareo ary dia manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tonga eto. Dia fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika tsirairay avy raha androany ianao vao tonga eto miaraka aminay dia miarabanao manokana ary teteny aminao koa hoe tsy kisendrasendra koa nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tomponao ka dia marita hatramin'ny farany. Adin'ilay sasany hoe raha antsika eto hainotsika hira, vavaka, toroteny, famerimberanana ny toroteny dia matoka fa tena hoe tsy taka nidiranao teto ny voanao eto amin'ity androany ity fa ahery ianao andeha atory amin'ny hery ianao matanjaka tsara ianao hiarika amin'ny tontolo andronao rapitso zany ny tanitsika amin'ny fandarana satria vavaka isika ary matoky isika fa manarika antsika eto Andriamanitra. Pahery ianao ny tenin'Andriamanitra olo arany boboka ao anatinao fiainana mandrakizay ho mofo avoky linoana rehetra ho tanana ampitraka izay rehetra mitanondrika ampifaly izay rehetra ory amin'ny anaran'i Jesosy. Togasoa manokana arana manokana arana babotsika Sylvie miditra voalohany manokana teto androany mena tsodrano izay rehetra tafiditra voalohany maty dia mahazo tsodrano spesial ho azy ka dia androany dia rana babo Sylvie ao Koweït no mandray tsodrano miaraka amin'ny rehetra any Koweït, Arabie Saoudite, Chine ary Madagasikara. Ity ny tsodrano ary Isaia 5:20 andiny fa 7:10 amin'ny Jesosy Isaia 45:11-13 amin'ny Jesosy manao izao nolazain'i Jehovah ny iray masy Israely dia namorona azy ny amin'ny zavatra avy no antanio ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ka ho adidiko ihany. Zany nanao ny tangy sy nahary ny olona eo amboniny, ny tanako ihany namelatra ny lanitra sady nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Izany nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana ary ny lalany rehetra dia ravoko avokoa. Izy no nanao ny tanànako ary ny oloko voababo dia alefany nefa tsy ambola tsy amikarena ho Jehovah tompony maro. Halleluja, amen. Ranabavy Sylvie nareo any Koweït, Arabie Saoudite, tany Chine ary any Madagasikara no nahazo azy tsodrano. Isaia 45:11-13 zay ny tsodranontsika androany
ka dia raiso-pifaliana ho ano-pifaliana fa tsodrano nomena anareo. Halleloia. Dia iny tompo ihany koa tsika rehetrarehetra nanarakaraka ny ranabavitsika vitao a dia ranabavitsika kadaka malala avy eto France, Fianarantsoa France, ao ihany koa i Lovlitina eto France ihany koa, Erikaraky eto France, Jessica Patitsi eto France, dia tahiny tompo Kotanela Belgique, Kodaléoni any Koety, Marina Tianany Canada, Moni eto France, Lovlitina efa noteneniko teo. Dia tahiny Jesosy ihany koa i Rantalina Marie Charline ao Madagasikara, Yamano Koety, dia ao ihany koa Marie Joanne États-Unis, Mampionina France, Angelina Diamant au Chine, Andondry France, Elisa Tiala Koety, Itody Raounso France, Raola Sary Apostol Rahalana Madagasikara, Rodine Marie Koety, Tsiry Amboaramela Nambinina France, Chelina Rosemina France, Niana Mayenso Italie, dia Lasana Monika Koety ihany koa, dia Razana Monika izy koa Razana Monika, Jesosy Mpandresy mihaja Madagasikara, Fontaine Lalanirina France, Zamina Camarade Jesosy France, Tina Sirikoko Chine, Tongasoa, Falrairitov France, Tina Rakotoarzaka France, Nambiny Tsomakarina Koety, Jonathan Allemagne, Angelina Diamant France, Someva France, misy anto daholy tenenako zany mba hifankalalatsika hoe aiza mono misy anareo a. Dia Emelina Rodriguez Arabie Saoudite, Marie Hortensina Koety, Mami Koety, Tosy Jesosy mandrakizay a Allemagne fany Madagasikara izy zao a. Dia avy eo izy vatia France amin'ny zoma. Halleloia amin'ny heriny. Toparytsika mianakavy tonga soa daholo maharetatra amin'ny farany daholo a isika rehetrarehetra. Halleloia. Ny voalohany ataontsika aloha ndolontsika ivavaka. Ndolontsika ivavaka mitraka amin'ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika ny lalahantsika tojo izy no hitorantsika anaty vavaka fanomboana amin'ity androany ity. Topary lalatojo anao ny fitenenana. Araka ivavaka aritsika. Jesosy malalanay eo, misaotra Jesosy nidera, mankalaza, manome voninahitra anao Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra fa noho ny aminao dia mbola tafahangona eto indray Jesosy anay tsirairay avy tena hoe maneran-tany iny Jesosy zao fandarana zao misy any Madagasikara, misy any France, misy eto Allemagne, misy rehetrarehetra Koety sy ny sisa. Raha anay fotsiny Jesosy raha ny fandarana fotsiny Jesosy tsy mahavita manao an'izany. Fa enao mihitsy nanangona ny olona, enao mihitsy ny asa, ny ratsa ny tananao mihitsy ny asa, nanangona ny olona tany amin'izay misy anazy any, dia tafahangona eto Jesosy malalo. Dia isaorana ny anaranao zany satria noho ny aminao Jesosy za Jesosy tena mangataka hoe enao ny hikasika ny connexion Jesosy mba handeha somatsara ny connexion mba ho vita somatsara hatramin'ny farany fandarana. Ny rahanao masina Jesosy hikorina amin'ny telefônina ny tsirairay avy amin'ny connexion tena hoe ahen'ny feonao anay Jesosy. Zay teny rehetra avoky ny mpanomponao eto Jesosy dia tokam-bavaka sady na mpanomponao na eo pastera mila belatra na zavatra ataonay rehetra eto Jesosy dia egnany eo am-pelantananao. Dia ny teny rehetra ny singa kely na dia ray amin'ny litera ray azy dia iletika any am-pony tsirairay avy Jesosy malalo. Atonga fampahirezana, tena hoe hositrana zay marary, atonga fanantenana, finoana, mpiakatra finoana Jesosy amen. Dia izay mbola mety any an-dalana Jesosy mety mbola sahirana amin'izao fotoana izao dia anao nefa hikasika an'ireny olona reny sady mba anangona an'ireny ihany koa ho tonga somatsara eo Jesosy malalo. Hiaraka aminay eto, hifampahery hiaraka aminay eto. Dia tena hoe manatreha feny Jesosy fa mila anao zao fandarana zao. Iza moa Jesosy no
indraindrany ianao ane Jesosy ianao no omena voninahitra eto anaparitaka ny fanjakanao ny atao hoe titory ny fahamarinana sy fahamasinanao de manatrefeny Jesosy malala fa milanao anay tsirairay avy Jesosy de voninahitra deo anao fisandratana deo anao tena tianay ianao Jesosy de rainay ianao andro amanalina Jesosy fa miendrika an'izany ianao. Haleloia. Maaminay ianao Jesosy haleloia. Amen. Haleloia. Mankasitraka indrindra ny rahalatolotsika eto anatin'izay vavaka mamy de mamy izay nentiny tamintsika teto zay androany Andriamanitra manankiream-pahasoavana ny rahalatolo amaly fitianao de tongava amin'ny ambony indrindra de mitombositra de mitombo fahasoavana rahalatolo. Haleloia. Izy koa mbola tsy narabaiko Andrianjafy ny asina koa de io fa tonga tafiditra tahiny Jesosy Andrianjafy ny asina ao Madagasikara Selina Rozmina eto France Eonika Louisa Fabricia androany voitako teto ngamba zany anaran'izany de sady tonga soa ianao miarabanao ampifaliana no raha mba afaka miteny kely anao hoe aiza moa zany ny toerana misy anao io mba hifankalalantsika raha afaka nanahy eto France tonga soa zay ngamba ny mbola tsy voarabako teo iny toparitsika rehetrarehetra andao aritsika aloha ieno tina rakota ary zaka koa tahiny Jesosy andao alohatsika emira anankiray ao ny antilititsika to de hiditra anaty ao koa raha napaviaina so de adinonareo fa ambadimbadika ao raha napaviaina sy raha napa Fabiola miaraka amitsika fa izy moa tsy manao Facebook tsony fa ao anaty Telegram ao zareo mihaino ny fandaharatsika. Haleloia. Andao ary eniritsika totrapitiavana be anareo ty de hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitsika ao arinan'izay entin-dranam-bavitsika ajasika patitsy toparitsika meno finaritra daholo.
Halleloia. Sotran'Andriamanitra tsika tamin'izay hira izay a mahafinaritra be le hira. Nisan'ny hira fataontsika eto izy iny a olom-baovao. Halleloia. Olom-baovao a efa ao amin'i Jesosy tsika mahafinaritra tsara be le hira Sylvia tsara izy iny. Fataon'ny olona any ananina mahay tsara n'iny zao ny olona amin'ny fahatry tsiro mandidy, tsirono mandidy sy ny rehetrarehetra iny. Tompo raha tsiory a, raha ary manana tsiory a, tonga soa ianao a, dia maharetatra amin'ny farany. Halleloia. Raha tsiory any Madagasikara. Izy koa mbola tsy narabaiko teo. Berthe Sava, tonga soa. I Lovitina efa narabaiko a. Halleloia. I Jesosy daholo tsika rehetrarehetra tonga soa isika mianakavy. Zay ary ny amin'iny a hitra ny tenan'Andriamanitra amin'izay tsika. Halleloia. Ny filazana kely moa zany dia afaka tsy ho ela tsony a, afaka 12 andro a, dia hanatanteraka ankalaza ny Pentecoste isika. Zava-dehibe. Tsisy isaorana hihaja tsara le hira. Tena hoe iomanitsika ho amin'izany. Halleloia. Fa tena fety ngeza be, anisan'ny fety ngeza indrindra ao amin'ny Baiboly a ny Pentecoste satria fotoana ilatsahan'ny fanahy masina io, fotoana andraisantsika ny fanahy masina io. Halleloia. Dia mimana ho amin'izany tsika mianakavy. Efa ela moa nanapatra taminareo ato zao raha tsioro zao efa natafiditra Zoom. Ianareo izay maniry hiaraka anao Pentecoste aminay dia maila mampiditra Zoom ianareo. Ampidio ilay application atao hoe Zoom fa ao tsika nanatanteraka akoatranareo izay mety ho avy aty atokantrano zany a, aty atokantranonay ankalaza Pentecoste dia any atokantranonareo a amin'ny Zoom no iarahantsika eto. Tsisy live amin'ny olahady io a, fa fotoam-bavaka kosa dia fotoam-bavaka tena tenena fa fotoam-bavaka iredareda izay ho tanterahantsika ato atokantrano miaraka aminareo izay ho avy aty a sy nareo izay ao anaty Zoom. Halleloia. Amin'io a any atokantrano ataovy mihitsy asivo anaty fotoam-bavaka, idio ny tranonareo a dia asivo haut-parleur mihitsy ny fotoam-bavaka anaty Zoom, asivo écran branché amin'ny écran na télé mihitsy ny
ny ordianareo a manaova zoma dia brancheo mihitsiny a fa tena hoe iaina tahakany hoe tena hiaraka aminay aty anareo amin'io de samy miomana fa zava-dehibe zany ny mpanompony devoly a rehefa andeha anao le fionana amin'ny devoly rehefa le izy le akapovoary de matory anapasana ohatra zareo telo andro matory anapasana matory anaty fahasapoana ko ny olona riavana mpanompony devoly riavana eo amin'ny devoly miomana tsika eo amin'Andriamanitra tsy mihoatra noho izany ve ny fiomanantsika fanamasinana tena sy ny fiainana anaty fiainam-bavaka ary aza vela isy apetipetina betsaka ny zavatra mapetipetina amin'izao fotoana izao ny ady zavatra mafy izay mety hatrehana fa mbola te hampairinareo foana nefa hoe tena aza vela voapetipetina ny fo fa tena amangy atsika ny fanahy masina amin'io. Halleloia. Tsy mamangy atsika isan'andro fa Pentecoste dia natokana mihitsy fotoana tena ankalazana ny filatsahan'ny fanahy masina ka dia tena iainana izany tsika. Halleloia. Mety misy aminareo zany mbola tsy tsara vita batisan'ny fanahy masina mangatady an'izao hoe mangetaeta Andriamanitra, mangetaeta Jesosy, mangetaetanao fanahy masina mba tena feno ianao amin'io fotoana io. Halleloia. Iandrandran' izany isika rehetrarehetra amin'io. Tahiny tompo ary tsika rehetra andao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany mila hoe vanaka toerana tsara dia vanaka baiboly dia ndao ary tahiny tompo ary ranampaviaja anao avy hatrany ny fitenenana. Manonona ny fidanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra indray aho havana ary raisiko fifaliana sy fahasoavana lehibe ho aho ny ahafahako indray mitondra ny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana sy fampianarana amintsika an'io. Izany dia hitantsika ao amin'ny Hebreo 12:12. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Amen. Ny sora-maso dia mivaky toy izao: fananarana ampahatanjaka ny sain'ny malemy finoana sy ampaharitra azy. Amen. Eny ry havana, amin'izao andro izao tsika no hiresaka momba izany fihavanana izany sy fahamasinana dia tena raha tsy teny hoe teny efa rava ny fihavanan'ny olona. Sarotra ny teny hoe mbola betsaka amin'izao fotoana izao no tena mandala fihavanana. Na zavatra kely tsy isy dikany ary dia efa mahatonga safotofoto amin'izao fotoana izao. Zavatra kely tokony ahafahana mifampiresaka dia tsy toaina ny olona fa tena kizitina daholo ary indrindra tena betsaka raha dia tena tsy te halala mihitsy fa tezitra avy hatrany raha vao miteny aminy ianao. Nefa ny soratra masina ravana dia miezah ozy izy mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Sady nampino hoe miezah koa mandeha amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, fa izay tsy mandeha amin'izay dia tsy hahita ny tompo. Aza mandeha manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao ry havana. Izay no fanalahidy ahafahantsika mandresy tanteraka, ahafahantsika miady, indrindra ahafahantsika mijoro amin'ny fahamasinana. Teo amin'ny soratra masina dia milaza fa isika no epistily fantatra sy vakian'ny olona, ka mila ezaka be avy amintsika, mila mahony tenitsika amin'ny lafiny rehetra, madinika tsotra fotsiny fitafiana ivelany, ny fitenitsika, izay rehetra ataotsika
dia vakiana amintsika daholo fotsiny. Izany hoe mila miala amin'ny fahazazana ara-panahytsika. Fahazazana ara-panahazany manko dia izao tsy mieritreritra afa-tsy ny ara-nofo. Tsy mieritreritra afa-tsy ny hoe za ihany no marina na za ihany no mety na izay ataoko ihany izay tiako. Miezaka mandroso amin'ny tanteraka ry havana. Miezaka manao izay sitrapon'Andriamanitra, mankatoa mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe miroso amin'ny dingan'ny fahalebiazana ara-panahy. Mba hijoroako vavolombelona amintsika ry havana amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra, dia any amin'ny toeram-piasana izany izay iarahantsika malala fa tsy maintsy misy foana olona tsy mifanara-tsaina aminao ao anatin'ny birao anankiray, mpiara-miasa aminao, manodidina anao, na mety ho patron anao, na mitovy asa aminao, nizaniza fa miara-miasa ao tsy maintsy misy olona izay tsy mifanaraka aminao. Dia tao amin'ny toeram-piasako izany zaho miasa any amin'ny école izany, dia mahavariana fa misy olona dia tena tsisy atao afa-tsy hoe tsisy atao fa tena mitady foana izay anafitoinana anao, manao izay hevitra rehetra isan'andro edivana aminao e. Izay ny tena tsotra fiteny azy. Fa za ry havana, rehefa nandray ny tompo, nandray ny fanahy masina, rehefa nandray tenin'Andriamanitra nahazo fampianarana maro avy amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tena nahatsapa fa nanova tanteraka, nanova ny toetrako izany fampianarana rehetra azoko avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ka dia na inona ataon'ilay namana izany ao am-piasana, tsy hoe za rery akory no azon'ilay toetra ratsy fa bitsaka ny mpiara-miasa no mahazo toetra ratsy avy amin'ny olona rehetra, fa izao ny zavatra mitranga. Rehefa tena manana ny toe-po araka an'Andriamanitra ianao dia tena tsy hitanao akory ny toetra ratsin'ilay olona iny, fa ny ao anatinao dia hoe reseo amin'ny sony ratsy. Ka na inona zavatra ataony ianao eo dia za tsy mba niezaka namaly azy, dia nahavariana ny apitsina afaka apitso, afaka herinandro, afaka izy indray no miverina amiko hoe ay tena azafady fa tsy mety na diso tamin'ilay izao, na ohatra izy tsy miteny koa arany fa tena lasa ohatran'ny lasa mamitsaka izy satria za tsy miteny mihitsy ary tsy miady aminy. Ataoko toy ny tsy misy akory ny zavatra ny teneniny, ary tena mahazo aina ianao tena hoe tsy manana lolo-po amin'ilay olona ianao izany satria izao tsy hitanao izay toetra ratsy ny mitaona ianao izay vokatra ilay toe-po anananao amin'ny fanananao an'ilay mahazanak'Andriamanitra anao, ilay mahamanana an'ilay nanofahan Jesosy ny fonao. Fa raha za tamin'ny taloha dia asa mety tsy fantako na voaka teny marary na mety niady, za aloha tsy mpiady aman'olona fa mety navoaka teny marary taminy raha ohatra fantatro hoe tsy nety ny nataony. Za nefa tena tsy nanao an'izay tsony mihitsy. Dia mahavariana ry havana, tena hijoroako vavolombelona amintsika fotsiny fa hoe tsara miaraka amin'ny Jehovah, ary matoa izy miteny amintsika fa mitedava fihavanana amin'ny olona rehetra dia tena soa atsika. Dia engany mba hisy tafita amintsika izay afatra izay fa marina amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy misy diso, ary izay teny rehetra omeny atsika dia tena teny ho fiainana ho atsika, ary tsy miverina amiko kosa izy ny teniko raha tsy matateraka izay nanirahako azy. Ka dia izao za mino ravana fa tena
tsara ho antsika miezaka mitady fihavanana ary fihavanana amin'ny olona rehetra ary indrindra koa mitady fahamasinana miezaka manao izay masina trany ary izay tsara trany satria raha tian'Andriamanitra tsika dia tia ny didiny dia ny fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tavany dia izay indray ny afatra an'io ry havana fa dia misaotra an'Andriamanitra tsika voninahitra ny eo anazy ririany. Alleluia, amen. Halleluia. Makasitraka indrindra ny ranam-bavy aja sika atao anatin'izay toriteny izay mino aho fa voaraintsika izay afatra izay. Halleluia. Mino aho fa samy nahery daholo tsika naheno an'izany Andriamanitra manankiray pasaonany amaly fitianao ranam-bavy aja dia tombozitra dia mitombo fahasoavana dia Jesosy amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto. Misaotra anareo koa makasitraka an'izareo rehetra izay mandray anjara fa mampahiry an'izareo foana ireny. Ranam-bavy Lantiny Irina mbola tsy narabaiko teo Lantiny Irina any Liban tahiny Jesosy tonga soa dia maharitatra amin'ny farany. Alleluia. Hebreo 12:20 izy io moa raha ny tena manana manomboka any ambony any dia maro zavatra voalaza ao fa eo amin'ny 5:20 no ndraisin'ny ranam-bavintsika iaja manao hoe amin'ny aran'i Jesosy miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Halleluia. Miezah zany hoe misy ezaka mila atao zany hoe misy effort mihitsy ataonao zany miezaka ianao. Ny zavatra moa rehefa ezahana tsy voatery ho vita tsakasy andavany. Misy ary niezaka fa tsy vitako. Mba miezahana ireo tonga aloha rapitso. Mba miezah mihitsy ianao mitady vola. Mba miezah mihitsy ianao vita ny asana. Mba miezah mihitsy ianao tafody aloha. Fa tsy voatery tafody aloha. Ny zavatra tiana tenena zany eto dia zao. Ny zavatra anankiroa ny ho angatahana eto. Voalohany mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Mitady fihavanana dia mitady fahamasinana. Olona tena loatra miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Zany hoe miezah zany ianao mitady an'ireto zavatra reto. Miezaka ianao mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Dia mitady koa ny fahamasinana. Fa itoyany dia zao fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Zany hoe rehefa lanjalanjaitsika zany ireo tenin'ireo dia salasalana amin'ny teny zavatra tahaka izao hoe ilaina ny fihavanana amin'ny olona rehetra. Dia miezah ianao mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Dia mitadiava koa fahamasinana. Dia fahamasinana tsy nitenenina hoe miezah koa nefa ianao mitady fahamasinana. Fa ilay fahamasinana tena ilaina satria izao iankinan-javatra ngezabe. Izay manam-pahamasinana, izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Inona zany ny zavatra tena ngeza raisitsika eto? Ny zavatra tena ngeza raha hitady zavatra anankiray ngeza amin'ireo zavatra tenentsika dia ny fahitana ny tompo no tena zava-dehibe. Misy zavatra hoe moa havana tsara noho izany hoe mahita an'Andriamanitra. Hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Misy zavatra be ngeza, lehibe, goavana, mahafinaritra mihoatra amin'izany hoe mahita ny tompo. Tian'Andriamanitra tsika hiavana amin'ny olona rehetra. Ary tena tsy tian'Andriamanitra tsika miady amin'olona rehetrarehetra zany. Ianao zany kristiana dia tsy miady aminao ihany tonga dia divanao daholo ny olona. Fa ny tena tanjon'Andriamanitra amintsika, ny tena tian'Andriamanitra amintsika dia isika hiavana amin'ny olona rehetrarehetra. Tsy manam-pahavalo n'iza n'iza fa mihavana, mifankatia, mahay mifandray amin'ny olona rehetra. Ary ny olona tena mivavaka dia tsy olona hoe fermé be zany tena tsy miresaka amin'iza n'iza. Tsy miresaka amin'iza n'iza.
fa ny olona mivavaka dia tokony olona mahay mifandray amin'ny olona rehetrarehetra, olon'ny fifandraisana. Tena hainao daholo ny mifandraina ny olona ambany tanàna na ny ery ambony tanàna, na ny olona manam-pahaizana na ny manam-pahendrena, na ny manam-bola na ny manam-panahy. Alleloia. Zany tsika kristiany rehetra tokony olona mahay miavana amin'ny olona rehetrarehetra. Lenao zany le tonga ianao dia any ambavan'ny olona ny anaranao, tonga zany ianao dia mahafinaritra ny olona fotsontsotro zao ny fifandraisana aminao. Eny amin'ny toerana izay misy antsika zany tsika tokony olona mahafinaritra, mahate hiara-monina, tokony olona mahate ho tia. Zay zany tsika kristianina, tsika mpivavaka, tokony olona tena hoe mahate ho tia, na manitra na mmpanan-karena izy mampionina. Satria Andriamanitra tena miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Fa zay tsy manam-pahamasina dia tsy ahita ny tompo. Marina mihitsy fa ny ankabetsahan'ny fotoanantsika ry havana dia lanitsika ny ampiasana, any am-piaramiasa. Ary zany mivavaka ho anao mba ho tsara relation am-piaramiasa ianao, am-piaramiasa aminao ianao. Ataovy tena angatao isan'andro za Jesosy ataovy lasa olona mahate ho tia. Za aloha ry havana dia isaorako an'Andriamanitra, tena isaorako an'Andriamanitra, voninahitra an'Andriamanitra fa za dia tena anisan'ny olona mba tsara fifandraisana amin'ny olona ampiasana anay. Tena hoe ary naiza toerana alehako dia isaorako an'Andriamanitra fa tena milamina ny fifandraisako aman'olona. Misy toeran'izay misy partenaire anay zay, fiasana partenaire anay dia za foana matetika ny solotena mandeha miaona amin'ny olona any. Fa tena teneniko anareo ry havana, tena mahafinaritra ary. Hoy zany mantsy an'ilay olona amin'ny fotoana ilako atao amin'ny fiasana anay dia atao aminareo aho ny asa. Tokamba mihitsy ozy izy. Fa vononikeny am-bavahady dia mifamihana amiko daholo, famihana amiko daholo ireo olona rehetrarehetra eo, famihana dia eo dia miresaka dia eo dia mahafinaritra. Dia jereny hatramin'ny fomba fiakanjonao dia eo ianao dia resahana ianao dia admireny ianao dia mahafinaritra anazy ianao, dia mahafinaritra anazy ny mifandray aminao, mahafinaritra anazy ianao eo tonga eo aminy eo. Mahafinaritra na ny atao amin'ny ao anatin'ny evany fiasanako ary tena hitako hoe tena mahafinaritra ny zavatra ataon'Andriamanitra, satria ataon'Andriamanitra tsara fifandraisana aman'olona tsika. Tena hoe misy olona zao atsoko isan'andro dia vao miantso dia le feon'ny olona miantso mandray ny telefonina anao mihitsy, tsy olona mahaso reno tonga dia radoa mantsy ny fiantson'ny zananahy. Asi mihui daholo ny anany narako ny afalina manoatra dia c'est pour radoa. Alors radoa dia mahafinaritra. Tonga dia fifaliana ndraisan'ny olona anao. Misy radia koa misy zavatra mila voleny io. Teneniko anareo ohatran'ny ranabavy aza teo zao, misy zavatra ataon'olona zao dia tsika rehefa manginitsika na tsika aza ny marina dia io olona ihany avy eo no tonga zany hoe tena ohatrany arizo tsy nanina nefa izy ohatrany tsy diso. Ao misy mpiaramiasa amiko izay, nay mantsy mitatra ny fiasana, mitatra ngeza be ny fiasana anay dia misy olona voaniditra izay. Dia io olona voaniditra io zany lasa manampy anahy amin'ny asako. Dia zany hoe raha ohatra misy asako 10 ataoko, asa 10 hatramin'izay dia lasa ataoko ny anaky 9 zao dia ny anaky 4 ataony. Any izy zany lasa ohatran'ny hoe somary olona eo amin'ny tsy tena eo ambany fiahiko fa ohatrany hoe olona ampianariko ny asa zany izy io. Dia zany hoe raha jerena amin'ny vola dia ohatran'ny hoe somary mba mieritreritra kokoa eo anatrehako zany. Fa zao tsy radoko fa radoa. Dia jerinareo tsara, nisy asa nataony zao, nisy asa zao nataony dia zahako mipetraka
mipetraka atao anaty tomobily atao dia mety anazy mizy manao an'le asa eo. Asan'le izy tsy niantso anahy izy hoe ampio fa mijery anazy manao an'le asa izy veke tsy tafavoaka ohatry hoe sahiran-kirana izy manao an'le asa dia lasa mivoaka, tsisy mibaiko tsisy nanina fa ao ianao ampiko dia ohatry migaga izy satria asany. Nefa ampiko ary zany tsy hoe satria mijery ry patron na mijery ry chef dia hoe andeha ho ampiko izy hoe mba maka 19 fa dia nampiko tamin'ny foko mihitsy izy io nefany ohatry somary olona hitanareo moa ny vazaha fa ny vazaha somary bebe velona zay raha vao tsika le olona mpiaviny somary hoe mahazomahazo avaravara-patana na toeratoerana kely kokoa. Dia izy io hatramin'ny idirany dia somary ohatry ny manana toetra kely zay izy io, manana toetra kely dia fa tsy nijery an'izay anjery fotsiny izy ohatry sahirana izy tamin'le asa dia ao ampiko ianao dia nampiko izy tamin'le asa. Dia tao aoriana iny amin'izay nisy fotoana indray tamin'ny herinandro iny nanao ny asako dia hitako sahiran-kirana tamin'le asako tonga avy any izy tonga ny azakazaka mihitsy izy aozy izy ampiko ianao tsy marina inge fa vita ty aozy izy ao ampiko ianao anao an'izy ity dia sady manampy anahy izy miteny satria anao izy ange nanampy anahy tamin'ny herinao izy tsy natsokory nefa nanampy anahy. Hitanareo zany le izy zany dia zao voleny io zavatra io. Io zany raha ohatra zany zako zao tsy nanao an'letsika tamin'ny voalohany dia mety tsy nisarika anazy koa ny anao antetsika faro. Dia zany anao dingana, ny fanaovana dingana tsy midika akory hoe resy na ambany na ambony na maninona ako fa nataoko le izy satria tiako mba atao amin'ny tenako ihany koa. Dia za zany zao namboly na mafy zavatra tsara zany atao amin'ny manodidina nataoko le izy dia voarainy le zavatra nataoko dia nanomboka teo dia nampiny koa ary manontany anahy foana io olona io misy anampiana misy nefa le etsika nataoko tamin'ny voalohany izay tsy nataony fa zany nanao an'izy voalohany. Mieza zany tsika mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Nisy tamin'ny herinandro io zao tao aminay nisy olona be dia be aman-jato nitoka dia nisy fotoana indray andro tamin'ny herinandro iny dia nanasanay ny patron anay tonga taty France ny grand le tena patron be tava tompon'ny fiasananay dia tonga dia niteny daholo ny mpiara-mianatra androany ireo tsisy mody atoandro za miantoka ny sakafonareo. Halleluia, za miantoka ny sakafonareo. Za mimarika gazety iny dia misy an'iren'le mpanao sakafo ren'le food truck zany hoe le camion le ino zany le bofo mobile reny zany anankitelo be zao zay tonga eo zay alainao zany zay ilainao na sakafo arabo na frantsay na ino na amerikana dia tenenina daholo zay dao azamony sakafo ny tranoko akaiky kely tranoko 8 kilometre miala ny fiasanako 10 minitra dia tonga aty an-trano ny sakafo azoko atao mihitsy ny mody satria za tsy misy atakaloko vary sy laoka aloha ray aloha zay tsy misy atakaloko vary sy laoka rehefa amin'ny atoandro sy eny izy na amin'ny hariva koa tena zatra be vary sy laoka arako zany tsisy vary sy laoka nefa any fa noho ny fanasanana izy tsy obligatoire koa fa ianao asain'ny olona ndao azamody fa ndao sakafo reo sakafo dia miaraka ianao amin'ny mpiara-miasa na dia maminao ary miara misakafo amin'ny vadinao maminao ny vary sy laoka ny gasonao dia hoy ny tena hoe miaza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra zany hoe ataovy mihitsy zany ataontsika mihitsy zany zay ahatonga antsika hiavana amin'ny olona rehetrarehetra. Mety mifokasigary io, mety misosotoka io, eny mety miteny ratsy io, fa hoy ny tenin'Andriamanitra mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra zany hoe tena tokony ho tsara fifandraisana amin'ny olona rehetrarehetra zany tsika, tokony hiavana amin'ny olona rehetrarehetra zany tsika, na silamo io na boudiste io na mivavaka amin'ny entin-drazana io. Za zao voainga nisy nanao demande d'amis piskidy le rangahy
tena mpisikivy misy sarina vakambaka ny reny de le zay ny azy ny photo de profil de tena to izy de miteny hoe mila mitazona olona misy olona tianao ve de tianao ve nisy tomatsika manao ody fity zany zavatra ohatr' zany no demande miampo de mikeko so de mba iova paster zany eo arinao so de mba ifandarina ety ny atovana zany iova paster nematsika izy tena ohatry mpanompo sampy ngatsika mataotra mpanompo sampy tsika afaka miavana amin'ny mpanompo sampy a afaka mandeha misakafo any an-trano mpanompo sampy a ary tsika nampozinina ary na de inona zava-mahafatana tsy ampaninina atsika zany mihitsika mantsika tsika tena afaka miditra any an-tranony ny mpijangajanga tsika afaka miditra any an-tranony mpanao fanafody gasy tsika afaka mamangy mpamosavy tsika na de fantatrao hoe mpamosavy io de fangitryteny leloa satria mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra saingy tsy hoe saingy moa zany e hoy tena loatra hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana zany hoe sady mitady fihavanana amin'ny olona rehetra no mitady fahamasinana eo am'izay tonga ny somary olana ny fihavanana tetiavinao ihany ataovy zay havananao amin'ny fianakaviana ataovy zay havananao amin'ny namanao rehetrarehetra ianao niova fo fa tsy ny olona fa tsy niova fo ianao de tapitra zao tontolo zao farandro midy anaty monastera ianao midy anaty boaty ianao de tsia niova fo ianao fa mitedava fihavanana amin'ny olona dala mamono sivori-pokotany any rehefa tsy andro sabata fa ianao mbola ponina eo amin'ny fokotany dala mamono sivori-pianakaviana fa ianao mbola fianakaviana mandana rehefa tsy eo mihitsy tsika mantsy tonga eo am'le hoe mieza mitady fihavanana am'le rehetra ary fahamasinana eo am'izay zany zavatra roa no tetavinao sady mitady fihavanana ianao fa mitady fahamasinana ihany koa halleloia ary zao fa izay tsy manam-pahamasinana de tsy ahitany tompo zany hoe afaka mitady fihavanana amin'ny olona ianao fa le fihavananao aman'olona io tsy ahitanao ny tompo ary raha io ny tsy ahitanao ny tompo de anao ndray mitady fahamasinana azo nareo hoe tiako lazaina mitady fihavanana amin'ny olona rehetra zany ianao fa azadino ambonin'ny zavatra rehetra mitady ny tompo ianao te ahitany tompo ianao donc zany manombotra eo am'izay ny zavatra rehetrarehetra izay mety tsy ahitanao ny tompo de mihitsana am'izay daholy sy hoe kory zahako hoe tsara relation amin'ny ampiasana de isaky ny fizarako isaky ny tonotona rehefa etea de misy fety be ampiasana rehefa hiditra amin'ny hiver de misy fety be isaky manasara taona zany ny patron de olona tia manao fety ary tena olona tena tia mampiadana etretinareo manao fety izy amin'ny farany teo zao de nanao location ana péniche le sambo amboniny eny Paris nareo mahita azy eny akaiky ny Tour Eiffel eny nareo mahita an'le any amin'ny rano la Seine iny nareo mahita an'le péniche le ohatry sambo izy de eny amboniny misy restaurant de misy boîte de nuit tonga de péniche anankiray nofainy société anay mandrisy ny alina nofainy patron anay mandrisy ny alina ho an'ny société anay ho an'ny mpiasa aminay de jerenareo tsara etoana bus aloha miala ty entina bus tsara tarehibe de tonga any am'izay de tonga de fa netoana chambre d'hôtel ao Paris samy manana chambre d'hôtel daholy ny olona mpiasa manjatony azonareo tsaina zany hoe vola ohatrinona ny lanin'ny patron any zany de avy eo am'izay de mandeha makany am'le fety de samy mandeha taxi ao Paris mandeha VTC ianao na mandeha inavy ohatr'izay mandeha Uber na ohatr'izay de remboursena ny volanao ane fety be tena lamina be mihitsy ianao de tsy miasa ianao ny abitsony izay mandeha fety tsy miasa fa zay ohatrany hoe
tsy mandeha fety de tsy maintsy miasa na zany anao sady mahita fety ianao a de mba mahazo repo ianao zay mifety ndreny tsy miasa fa eo am'izay zao le izy satria me za mitady fihavanana amin'ny olona rehetra de o zay hoe za koa de anao fety de mandiha am'izay a de efa tsy tektonika intsony moa ihany fa inona misy fomba fandihava zay zao malaza be zao tsy tektonika tamin'ny andronay nisy tektonika fa ina moa le raha misy mahita izy ina le anarana fandiha am'izao malazalaza zay de fa satria ve za zao mitady fihavanana amin'ny olona rehetra de azadiny fony tenandramatra vitava fihavanana amin'ny rehetra ary fahamasinana eo am'izay zany a vo miditra le fahamasinana de fa misy mihitsana am'izay a fitavako fihavanana amin'ny olona rehetra tsy hoe tsara relation tao ampiasana de andeha araka andeha soare any am'izay de sotrosotro sy anao zavatra tsy mety any tsia efa miditra am'le zavatra faharoa am'izay ary io zavatra faharoa iny efa tena ngeza satria hoy tenin'Andriamanitra hoe de davakoa fahamasinana fa raha tsy mahita fahamasinana ankereo de misy zavatra ngezabe iankinana tsy mahita ny tompo ianao inona zany zao zavatra tianareo mitady fihavanana amin'ny olona rehetra tsara relation amin'ny olona rehetra fa tsy mahita ny tompo fa za miteanareo aleo mahita ny tompo aleo mahita ny tompo aleo mahita an'Andriamanitra Jesosy nge teny any amin'ny Matio any izay madio apo mahita an'Andriamanitra Matio 5:5 zany hoe anaty fihadavanao fihavanana amin'ny olona rehetra zany a tandremo fa ambonin'izay mila miaina anaty fahamasinana ianao raha nitiavan'ny olona anao zany ny havanan'ny olona aminao hoe raha mba mifandombera kely aminy ianao de anao re tsy mihavana aminy satria misy zavatra ambonin'izay asiana katsahanao de ny fahamasinana ary ny fahamasinana no tena ahitanao tompo alleloia jerenareo tsara fa i Davida eka vakitsika salamo 7:30 salamo 7:30 salamo 7:30 andiny 20 hoy izy Davida ary mamaly ratsy ny soa izy ireo ka mandrafy ho vali ny fanarahako ny tsara zany ny fiarahamonina nenan'ny Davida bezaka manao tsara mba mba hitandrana fihavanana fa ny olona mamaly ratsy ny soa zay nataony ary Davida any amin'ny salamo 20 taraina tamin'Andriamanitra mihitsy satria zao salamo 20 ny soanamary de fitarainana ataon'ny olona miara-mitoetra am'izay tiady i Davida de nisy fotoana tafaraka mipetraka tamina foko izay tena foko tena masika sady lianady de ny fokony maseka vakitsika tena randre Jehova nitarainako tamin'ny fahoriko de namaly izy Jehova vonjeo ny fanahiko amin'ny molotra mpandaingy eny amin'ny lela mamitaka inona nomeny anao ary inona ny ataony aminao ry lela mamitaka zanasipika mahely sady voaranitra mba mivahinafinanjavidy andiny 5 jerenareo tsara lozako fa mivahiny eto amin'ny maseka ary mitoetra ato andain'ny Kedarita ela loatra ny toeran'ny fanahiko teo am'izay tsy tia fihavanana raha iza de fihavanana kanjo noho ny teny de mila ady kosa reny loza kosa fa mivahiny eto amin'ny maseka zany de karazana foko anankiray miaraka amin'le foko anankiray atao hoe tobala ny foko maseka na koa fantatra amin'any hoe meseka fa eto izy teny Davida hoe maseka ny foko maseka sy ny foko tobala de taranaky Jafeta zanaky Noa de anisan'ny mampiavaka an'ireo foko anankiroa ny foko maseka sy ny foko tobala de olona sady farak'zy linady no masika mora tezitra tsy toinina de mora miady mora mifandrambatra maseka
masika be kory zareo ny vahiny tamin'ireo foko ireo Davida ary nitsony an'Andriamanitra mihitsy, nitsony an'Andriamanitra mihitsy satria maninona? Satria neka hikasikasika ny fahamasinan'i Davida. Tsy maintsy mivahiny teo izy. Isika misy fotoana tsy maintsy mivahiny tsika na any an-tranon'olona zany, na any amin'ny fiangonan'olona izany, na iny amin'ny fiarahamonin'olona izany. Ary samy hafa daholo ny olona, tsy voatery hitovy aminao ny olona. Fa reto dia olona masika sady tena linady. Fa i Davida tsy teo ho tafiditra anatin'izany. Dia nitsony an'Andriamanitra. Satria maninona? Satria izy te hahita an'Andriamanitra. Nefa izy io le teniny. Ela loatra ny toeran'ny fanahy teto amin'ny olona izay tsy tia fihavanana ozy izy. Nefa ke Davida rehefa nandreny teny amin'ny Salamo 30 endre ozy izy. Tsara sady mahafinaritra ny mpirahalahy mihay miara-monina. Alleloia. Davida zany tena mba ao amin'ny Salamo 30 misy an'izay Salamo 133 no tena vantra. Endre tsara sady mahafinaritra raha mpirahalahy miara-monina tahaka ny tirolo tsara amin'loha izay mitsiroloka amin'ny sombotra dia sombotra Arona, izay mitsiroloka amin'ny morotongotra akanjo tahaka ny ando any Hermona izay milasaka amin'ny tendrombohitra iny fa voadidin'ny Jehovah eo ny fitahiny dia fiainana mandrakizay. Davida resy lahatra fa rehefa mifankatia ny olona misy fihavanana dia misy fitahiny. Ero tsara nge rehefa misy an'ny adiady iny na eo anivon'ny groupe misy atsika ohatra na eo anivon'ny fianakaviantsika na eo anivon'ny ankonana rehefa misy ady tsisy fitahin'Andriamanitra milatsaka izany. Miantona hatramin'ny resa-bola, miantona daholo ny zavatra rehefa misy ady. Rehefa mifankatia be na dia le fotoana tsy fisiana vola iny ary ohatra milamina tsy matahotra ahy, tsisy ininona milamina tsara. Davida zany tia miaina anaty fihavanana. Sy Davida dia resy lahatra hoe mahafinaritra loatra izany mba zany parahalahy mahay miara-monina nefa ny vahiny tao amin'ny olona tsy mahay miara-monina izy tamin'izay. Linady sady masika ny fokony maseka. Hoy Davida hoe aika misy salamo azo atao mihitsy zao mitaraina fitaraina nataon'ny olona miara-mitoetra amin'izay tia ady. Satria miara-mitoetra amin'izay tia ady dia atahorana ampiala ny fahamasinana ka tsy ahitana an'Andriamanitra. Na dia tiatsika aza zany no tsara fihavanana amin'ny olona rehetra. Raha olona analanao amin'ny fahamasinana ka tsy ahitanao an'Andriamanitra dia ataovy veloma. Ataovy veloma. Misy ten'Andriamanitra zay ato ao amin'ny Ezekela io janareo Ezekela 2:24-25. Ao koa meseka sy tobala io le maseka ny tena teo meseka sy tobala mba mivaoka ny marobe rehetra manodidina aza ny fasany samy tsy voafory izy rehetra sady voatrapaky ny sabatra satria mahatonga ny fatahorana azy tany amin'ny tany velona izy. Io le voalaza teo tsy hijanontsika ela aloha iny. Fa Davida zany ry havana dia tafalatsaka tao anatin'izany atao hoe fiarahamonina misy raorao. Rehefa ao anatin'aty fiarahamonina misy raorao ianao mitady ampiara-ny fahamasinanao tadidiko nisy anabavy zay mpanompon'Andriamanitra io anabavy io. Tena mpanompon'Andriamanitra manao asan'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Fa ny vadiny indray dia olona tena mamolava dia sady tena be dia be tsy anasa sy ny sisa. Dia raha nabavy sady miasa manao asan'Andriamanitra dia tonga ao an-trano izy reraka avy manao asan'Andriamanitra dia hitenena le lehilahy ratsy, foan'ny sigara, hisotroany toaka ao an-trano. Fa teneko anareo tezitra ilay ranabavy dia tafateny ratsy amin'ilay vadiny izy. Ireto hoe mpanompon'Andriamanitra mbola lasa tafateny ratsy. Inona tonga ilay teny ratsy? Le fiarahamonina aminy eo ihany.
antony hoe sara toerana izy le vady taorina an'izay betibetsaka ny olona manameloka hoe tsy azo atao no misarabady fa za mitenanao ary raha ohatra ka le vady analavirana an'Andriamanitra ny leranam-bavy tonga dia sara toerana izy le vady akory tsy mandrisika anareo hoe andana misarabady fa ny zavatra tiako atongavana zany dia zao zavatra roa samy asian'Andriamanitra ny davintsika ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra efa tsara aloha izay fa azadino ataovy izay ahitanareo fahamasina fa io ny ahitantsika an'Andriamanitra ary ny tanjontsika rehetrarehetra dia ny ahitantsika an'Andriamanitra azadino izay ny zavatra rehetra izay ndraiky vakitsika ny Efesianina 5:5 ny tena marina fahafantatreo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'ny Kristy sy Andriamanitra na mpijangajanga rehetra na ny olo betaveta na ny olona mierina na ny mpanompo sampy ny olona mierina zany mpanompo sampy zany raha ohatra zany manao izay havanana amin'ny mpijangajanga sy ny olo betaveta sy ny mpanompo sampy ianao da ataovy mifarina treo amin'ny fihavanana tsy anelingelina anao sy Andriamanitra ao ny tanjonao koa dia ny atonga an'ireo mpijangajanga sy ny olo betaveta sy mpanompo sampy reo ho tonga amin'Andriamanitra fa tsy sanatria teneko anareo ty zavatra ty mety tsy mino an'ity nareo fa teneko anareo fa tena zavanizy nisy fotoana zay nandeha nitoroteny eny amin'ny reny misy zanaky ny alina reny nalakely taloha isaky ny laka misy alina ka tao am-piangonanay misy ranabavy mpivoakaly izy taloha zany izy mpivoakaly dia aveo izy niova fo na nitoroteny dia nivety mivavaka fa ndray andro izy na eny hoe andeha hitoroteny eny analakely eny amin'ny indra eny Tsaralalàna isaky ny laka misy alina dia mba nangataka taminay mivady satria izay mivady nipitarika ny ankizy tamin'izany hoe za mba hiaraka aminareo dia ndao ary izay mivady ny andraikitra ny tômôbilina nentina tsinona tamin'izany dia ndao ary fa ny zavatra nampalero ry havana izay tonga eny hitarika olona ho ao amin'i Jesosy ary tena nisy olona tena zanaky ny alina vehivavy zanaky ny alina tena tonga ny vavaka ary mampiony reny mpamangy amin'ireny ankizy reny any atokantrano amin'ny alina zany zay laka misy alina mitoroteny eny amin'ny zareo eny amin'ny sisin-dalana eny dia ny zoma tontolo ny programa andro mampionina mamangy amin'ny zareo any atokantrano mampianatra baiboly mampivavaka dia tena misy tamin'ireo tonga tany am-piangonana ny vavaka vita batisa lasa mpampianatra sekoly sabata alleloia tena raha misy olona tediavina mivady amin'izao fotoana zao hatramin'ny elabe dia izay olona izay fa tsy mety hitanay tso izy aiza mba te ahita azy hoe aiza izy zay fa ny tena zava-doza dia zao le ranabavy lefa mivavaka io mbola marefo dia tonga teny tonga dia lesy namana tadiny ianina indriva ity ry manao sarodoma teny mampiy aviano indriva ity fataiza foana kindrisaky mbola ety any loza amina tambo izy nareo ry havana tsy tonga mivavaka ndresadresaka tamin'ny namany taloha teo izy mbola tadidiny namany taorina zay tsy mivavaka ntsony izy nitoroteny tany zay taty arina Andriamanitra ao verina mijorojoro hoe zany ranabavy zany inona ny olona mbola narefo ary zany no tonga antsika hoe isika rehefa mbola marefo aloha rehefa mbola marefo ny ara-panahy dia misy fotoantsika misitaka kely aloha ilaina antsika rehavina misy fotoana misitaka kely io misy fotoantsika zay zao talohan'ny tamin'izay voaniova fo tena nenaindray tsy fananina fa tena ohatrany nataon'Andriamanitra nisitaka kely mihitsy satria tamin'izany le mitsoka trosa mitsoka problème dia tsy te handeha toerana be olona tsony dia nidy amatrano izay mivady tamin'izany sa mivoaka any amin'ny toerana be olona so satria menatr'olona nanan'olona trosa ngamba zay mivady ngamba nivia amam-bolana maro mikobona tao an-trano tao
manam-patonga iny nanomboka nahery ara-panahy dia niona tamin'ny olona rehetra am'izay dia mandeha mitory mandeha mitory amin'ny pisotro-toaka za zao afaka mandeha mitory amin'ny namako pisotro-toaka ka ny fisotroana toaka ary namako afaka hitoriko teny fa za tsy afaka iverin'ny pisotro-toaka intsony satria za fa tsy marefa ara-panahy intsony fa n'Andriamanitra ny voninahitra ka tandremo fa sao dia hoe hiezaka hiavana amin'ny olona rehetra dia ny fahamasinana no miara dia niavana tamin'ny olona rehetra fa nefa naninona tsy nahita an'Andriamanitra satria niala ny fahamasinana. Halleloia. Mino fa voarainareo izay afatra izay. Ho tena Andriamanitra ny amin'ny Matthieu 5:5. Matthieu 5:5 andininy firy izay. Matthieu 5:5 andininy 8-9. Ho tena Andriamanitra sambatra ny madio apo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao zanak'Andriamanitra. Mahatonga antsika hampiavana zany dia mba hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Mahatonga antsika miezaka manadio fo na misy zavatra tsy mety ataon'ny olona. Miezaka foana ianao manadio fo satria maninona ny olona inge tsy te halala izay Andriamanitra fa ianao te hahita an'Andriamanitra. Misy fotoana antsika novan'olona toetra mampalahelo fa ny ataontsika dia izao ny mangina ihany. Ny mangina ihany mety hiteny olona hoe resitsika tsy maninona zany fa ny olona tsy marary ngefa antsika mahita an'Andriamanitra satria tsika madio apo dia ahita an'Andriamanitra. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra mino fa voarainareo izay afatra izay. Dia za mitady fihavanana amin'ny olona rehetra fa ny fahamasinanao ataovy ambonin'ny zavatra rehetra fa io no tena iankinan'ny fiainantsika. Rehefa manam-pahamasinana ianao dia ahita an'Andriamanitra ianao ianao misy ny raha an'Andriamanitra ny amin'ny jentilisa hitory ny teniny hizarany fahatsarany hitarika ny olona ho ao amin'i Jesosy. Halleloia. Hoy Jesosy mantsain'ny Ananiasy mandehana izy izy mantsy amin'ny Paoly zany ndana makany amin'ny Paoly mandehana fa fanaka voafidy izy hitondrana ny larako. Isika io tsy maintsy ho tsara fihavanana amin'olona satria amin'ny alalantsika miparitahan'ny filazantsara ho fitondrana ny anaran'Andriamanitra sy tsy afaka hidy ao an-trano mihitsy tsika. Halleloia. Fa zao fotsiny amboniny zavatra rehetra azadino fa mila mitady fahamasinana ianao ankoatra ny fitadiavanao ny fihavanana amin'ny olona rehetra. Ho tahin'ny tompony antsika rehetra tapitra ny fandaharantsika, tapitra ny toriteny fa tsy ny fandaharana. Inona ary ny voarainao tao anatin'izay toriteny izay? Inona ny kantoko inona alefako anaty commentaire iny? Misy hoe fandarana raha akiradio io dia io ny kantoko akiradio andramaka izao. Manasa anareo hanao appel raha misy aminareo 3 na 4 izara fahatsapana inona ny tena nakasika anareo sy voarainareo tao anatin'ny toriteny dia afaka manao appel ianareo zao izara fahatsapana isika rehetrarehetra. Halleloia. Izy ary no izara fahatsapana mentsika lalana izy anao appel dia ampiditsika amin'ny vantana eto raha misy aminareo maniry izara fahatsapana dia misokatra messenger afaka manao appel ianareo izara fahatsapana ray minitra rabe indrindra inona ny nahakasika inona mba tsaronao tao anatin'ny toriteny inona ny zavatra tena mba nandonanao tao anatin'ny toriteny zay rehefa izarana fahatsapana dia niza tsy ny groupe izay maharesy rery fa nareo rehetra izay nanaraka teo afaka mizara fahatsapana nareo raha misy manao manam-paniriana ny anao appel. Halleluia. Misy ary ve izara fahatsapana miandry ny appel nareo raha misy. Raha tsy misy tonga dia anaraka hiritsika avy hatrany dia hivavaka amarana ny fotoana sy hivavaka ho an'ny firenena. Halleluia. Miandriandry kely ary sika raha misy anao appel izara fahatsapana nasak'nge mba maniry anareo mba hian'ny fizarana fahatsapana hoe inona mba voarainareo tao anatin'ny toriteny dia atao ary ampandrotsika nababitsika Erika izara fahatsapana Erika tahiny tompo nanabavy Erika anao ny fitenenana. Jesosy pasitera dia akapetraka amin'ny fitenena ny marika fa nakapika dia mateta amin'ny tenenana hoe
mila miezaka miavana amin'olona fa tena vokatra lehibe indrindra dia ny fitadiavam-pita fahamasipaka zany hoe na dia miara-mivavana mivokatra miavana amin'olona dia tsika hoe hanao fanao ny iny na hoe votatynyolona iny fa tsika zany mivelatra gafontsika tsika kosa ny fahamasinantsika dia zany Aleluia, makasitraka ny ranam-pahaverikatsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Mbola misy hafa ary ve izara fahatsapana raha misy ao dia andao ary mampandrosotsika izy miandriandry kely tsika fa ranam-bavitsika Charline no hiditra eo eka le mba ho tafiditra izy mba tsy ho tapaka tsy tafiditra izy tsy tafiditra ranam-bavitsika Charline andao iandry ijery hafa indray ary tsika izy andray ary zao no ampididitsika manaraka eto ranavavy Elizatsiala tahiny Jesosy ianao inona ny fahatsapana azonao zaraina androany? Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo sika rehetra. Ny fahatsapana azoko izany dia tsika manana tanjona hoe miadana aman'olona dia mifankatia mifandray aman'olona mitady fihavanana zany fa ilaitsika foana tsika manamasina ny tenatsika satria izay tsy manam-pamasinana dia tsy hahita mitavany tompo fa tsy hoe hitady fihavanana tsika dia lasa miova zany tsika avy eo manaraka an'ilay olona hitana hoe efa misy zavatra tsy mety nefany dia lasa miova manaraka iny tsika fa famasinan-tsika zany tokony tsy hiova mihitsy satria Jesosy ny tena dia dafintsika hoe ny iray ihany tanteraka. Aleluia, amen. Aleluia, makasitraka ranavavy Elizatsiala, mahafinaritra be fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hamaly fitianao ranavavy Elizatsiala. Andao tsika mbola hiano fizarana fahatsapana anankiray ranavavitsika Aingonirina Rodriguez no izara fahatsapana manaraka miandry azy tafiditsika. Halleluia. Sotran'ireo fizarana fahatsapana fa tena mampahery anay. Ao ranavavy Aingonirina Rodriguez, inona ny fahatsapana tsapanao androany ary? Fa i Jesosy pastera dia makasitraka indrindra manome fitenenana ianà zany zavatra tena nakasika be anà dia hoe ena ilaina ny miavana amin'ny olona rehetra ary tsy voatery nefany tsy maintsy hanao ny fanaon'ny olona raha toka hoe misy zavatra mampifaraka antsika amin'Andriamanitra dia manaraka an'izay koa ilay hoe ny madio am-po sambatra izay madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra dia mila itsika zany manana fihavanana dia manana fahamasinana dia manana fahadiovam-po dia iny ny fahatsapana voaray satria dia makasitraka indrindra dia iny Jesosy daholo. Aleluia, amen. Aleluia, amen. Makasitraka ranavavy Rodriguez andao andramantsika tsona aloha ranavavy Charline sao dia mamaly any fa indroma tsy izy zao ny kehitra teto nefa tsy nety tafiditra mihitsy Aleluia. Asa andramana andramantsika raha tafiditra ranavavy Charline. Ratsiratsy moa ny connexion ny Madagasikara any dia tsy mety tafiditra mihitsy izy ny connexion zany. Halleluia. Abitra ray farany ary tsika dia hivavaka avy hatransika avy eo dao ampandrosotsika nanavavitsika Tianarakoto Zaka, inona ny fahatsapantsika androany? Tahiny Jesosy dia garetra tahiny Jesosy koa pastora misotra na mivana fitenena ny fitsapana dia afatra tiako tenenina amintsika rehefa malala dia hoe tsika rehefa mpanompon'Andriamanitra dia manana fitiavana sy fihavanana nefa
rehefa mizara fihavanantsika dia fiadanana manolo na mpitahiny dia mila rovatsika kokoa ny tenantsika satria betraka ny fahavalontsika manodidina antsika. Dia makasitraka dia tanin' Jesosy lalandavintsika amen. Aleluia. Aleluia, makasitraka. Aleluia, makasitraka rina nabavy tiana rekotarzaka tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Antoantsika piditra olona ray farany. Aleluia. Tompo zandriaina ela be zay tsy nahenao anao inona ny fahatsapana. Makasitraka amin'ny fitenenana ny zavatra voaraiko androany dia sotra fotsiny hoe mila tiany olona rehetrarehetra tsika anefa tsy manao izay zavatra rehetra tiany rehefa zavatra hitantsika hoe mampisaraka atsika amin'Andriamanitra sy zavatra tsy manana fahamasinana dia mahereza taolontsika rehetra tahin' Jesosy daholo. Haleluia, makasitraka. Mahafinaritra be fizarana fahatsapana misaotra indrindra ranam-pahaviaina dia tahin'ny Tompo ianao mahereza hatrany hatrany. Haleluia. Andoharintsika avy hatrany amin'izay dia eno hiritsika. Eno hiritsika dia aveotsika hivavaka ho an'ny firenena. Hivavaka aloha ny tenako dia aveotsika hivavaka ho an'ny firenena. Ndao ataontsika ity raha mahafinaritra be ity. Aleluia. Ataontsika ity hery ity ho voninahitr'Andriamanitra dia hiara-hiritsika rehetrarehetra. Aleluia. Fitiavana, fifankatiavana io ny didy. Aleluia. Ataontsika izany indrany ho voninahitr'Andriamanitra dia hivavakantsika ao aorianan'izay. You're
Halleluja. Misaotra anao zay Jesosy malala. Tera sy mankalaza ny manome voninahitra anaranao Andriamanitra tsy toy. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery. Ianao Andriamanitra no isaorana iny amin'ny teny rehetra izay nomenao androany. Isaorana ianao Jehovah Andriamanitra satria nambininao indray ny fandarana androany. Dia tonga teto tsy namerana irery ianao fa niranao ny fananamasina metraka ny teny aty ambavany mpanomponao. Misaotra ny amin'ireo mpanomponao izay nandray ny teny ka nizara ny fahatsapana androany. Misaotra tamin'ireo mpandray anjara rehetra izay tonga teto Andriamanitra. Ianao ny amaly fitiny tsirairay avy. Misaotra tamin'ireo mpanomponao izay tonga rehetra teto androany. Ny aritory dia ny fandarana. Ianao ny amaly fity azy ireo ary amaly azy ireo zava-tsoa Jehovah Andriamanitra. Nokandroany Andriamanitra izay rehetrarehetra izay tonga eto dia ataovy tsara fihavanana aman'olona izay. Mivavaka manokana ho an'ireo olona tsy mety tsara fihavanana amin'ny manodidina azy aty Jehovah Andriamanitra. Misy olona eto tsy mety manana fifandraisana tsara aman'olona mihitsy nefa ny kristiana, nefa mpivavaka Andriamanitra. Mivavaka manomboka androany mba ho tsara fifandraisana, ho tsara relation amin'ny mpiara-miasa, mpiray monina, mpiray vodirindrina rehetrarehetra amin'izay izy. Ary tena hoe olona maty ho tia, afinaritra ny olona no mifandray aminay, afinaritra ny olona no firesahana aminay Andriamanitra. Nefa amboniny zavatra rehetra aza velanao zay miala aminay ny fahamasinana. Fa mila manam-pahamasinana zay. Fa zay manam-pahamasinana ihany no hitanao Andriamanitra. Koa dia taio zay Jehovah Andriamanitra. Taio zay Jehovah Andriamanitra. Paherezo izay. Tehirizo amin'ny fahamasinana. Tehirizo anaty fahadiovampo. Fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitanao ary zay mahadiovampo no ahitanao Andriamanitra. Dia ataovy olona fifandraisana izay manomboka eto. Mahay mifandray amin'ny olona rehetra ary tena hoe ifandray na dia amin'ny olona ratsy, eritreretinay fa ratsy azy. Fa reny olona reny kosa Jesosy tiana ho taritinao aminao reny. Tiana ahita sy atsapy reny. Zany fiainana kristiana, zany fiainana mahafinaritra ao aminao zany Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Io zany teny zany. Ny teny izay nafafy, ny voa izay nafafy dia amoavy zato eny. Tsy azo dia voa sisa tany an-tsaingoana ary tsy afaka nirany amin'ny tany marivo ambony vatolampy. Tsy anirany anaty tsilo fa tena niry any amin'ny tany lonaka ka amoavy zato eny avy enimpolo eny avokoa. Saotra Jesosy malala. Voninahitra ho anao dia rahalaza saotra ho anao. Avy aminao zao rehetrarehetra izao, fa saovina avy aminao na atotsanay
ty fandarina ity. Misy saotra Jesosy eo. Halleloia. Amen. Ivavatsika amin'izao fotoan'izao amin'ny firenena, ampandrotsika nanapavitsika iama hivavaka ho an'ny firenena izy amarina ny fotoana. Teny tompo ranapavy ama amin'ny fitenenana. Halleluia, tain'i Jesosy pastera, tain'i Jesosy tsika tsirairay avy tonga vavaka fiambinana, misaotra pastera nanome fitenenana iara-pivavatsika ho an'ny firenentsika. Halleluia. Misaotra anao zay Jesosy malala, misaotra satria tena hoe tanteraka teto ny fotoana rehetra androany zay mamina tokoa Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny teniny izay nampitondraina nampanamponao androany, mbola mampianatra anay foana Jesosy. Tena hoe atonga anay hifankatia amin'ny olona rehetra, atonga anay tena hoe ahay Jesosy malala hoe fikitra aminao ka tsy hanaraka amin'ny fomba izao tontolo izao na dia eo ny tena hoe fankatiavan'ny olona rehetra. Satria izany lehibe indrindra Jesosy malala ny fifankatiavana, raha tsy manam-pitiavana tsisy dikany Jesosy miaraka aminao, fa le fitiavana izay ny tena zava-dehibe indrindra fiarahana aminao Jesosy. Dia hiavana amin'ny olona tsirairay avy izay nefa Jesosy tena hoe mehoery atohitra amin'ny fakarimpanahy Jesosy. Mehoery izahay tena hoe navaka ny tsara sy ny ratsy ka mba tena hoe tsirona anaraka ny fanaon'izao tontolo izao Jesosy malala. Dia tena hoe apetraka am-pelantananao momba anay rehetrarehetra izay nandray an'izany teny izany androany eny fa tsy nanaraka teto Jesosy fa mbola anaraka ny amin'ny tiba sy ny fotoana rehetra rapitso Jesosy malala satria elany ny connexion indraindray Jesosy. Dia tena hoe tsy tafanaraka ka raha mbola anaraka izy ireny tena hoe tehirizy Jesosy, tehirizy ohatranay rehetra. Tena hoe matoky anao zahay fa tena hoe anao ny tananao mahery ny tantananay amin'ny zavatra rehetra ataonay. Dia apetraka am-pelantananao Jesosy malala zany fiainanay iray manontolo izay ny entina hiavana amin'ny olona rehetra indrindra na mpahabarinay azy. Dia entina eo anatrianao tena hoe mba hovaiko ny fomba izy ireny Jesosy malala, mba tena hoe hanaraka anao, mba tena hoe hanaraka izany fombanao, tena ho fifankatiavana fahadiova-po izany Jesosy. Tena hoe anao ny atokisanay mahay manova ny olona tsirairay avy, indrindra na mpiara-miasa aminay ary na ny manodidina anay ary na eny fa na ny havanay ary Jesosy misy eny fankahala Jesosy. Nefa tena hoe izay efa atao aminao dia tena hoe nahazo izany teny izany zay Jesosy malala raha mbola misy fisalasalana tena hoe mangataka ny hery avy aminao izay entinay anao ny depara Jesosy malala dia hiavana amin'izy ireny na dia tsy akasitany ary fa ianao ny manome hery anay, ilay fanay masonao mametraka ny teny aty anatinay ka tena hoe ao masina tena hoe manteny manodidina izay makasitraka ilay masina tsara indrindra misaotra na mpinomponao tondra izany teninao masina mamy izany. Misaotra na pasterana melabelatra ankehitriny Jesosy malala mivavaka ao amin'ny firenena izahay. Izany firenena izany dia tsy miafina aminao Jesosy avy tena hoe ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny tsy fisina, ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana dia trano zavatra ratsy rehetra Jesosy malala dia ao anatin'izany firenena izany. Nefa ny ao ny fianakavianay tsirairay avy namanay tsy foinay indrindra dia Jesosy malala ianao mahafaka manova ny firenena, ianao mahafaka manova ny vahoaka anatin'izany firenena izany satria dia efa tena hoe maro tsy tambisana Jesosy malala ny mitory ny teninao, ny fiangonana isaky ny elakelan-trano nefa Jesosy tena hoe mbola any amin'ny farany ariana ny amin'izany tsy fandriam-pahalemana izany ao anatin'ny firenena ka dia Jesosy mamondrafo Jesosy mamondrafo amin'ny firenenay satria zany fahotana zany hevitra mampisaraka azy ireo aminao Jesosy malala tsy tsorany tananao amin'izy ireo dia tena hoe atrio Jesosy malala hovay Jesosy tena hoe raha koa fiambana elatrao mehoery mehotanjaka tena hoe anamasitena hikatsaka ny tavanao marina ireo zay ao anatiny efa ao anatin'ny fanomponanao
dia misaotra ray masina tsara indrindra na fotoananay rehetra teto misaotra na mivavaka sandratra izany ho tony didika azy mampifina any aminao any izany tahaka ny amin'ny tsirairay avy sy antefany izany dia misaotra Jesosy malalo ny amin'ny connexion anay izay tena nandeha so matsara tsy tapatapaka misaotra ny amin'ireo mpanomponao ny aritra torimaso teto matoka Jesosy tsy ataonao tsinitsininy izany fa tena hoe atsapa izy ireo fa tena hoe ny asa teto ny atsapa fa tena hoe nisy zavatra nyraisin'izy ireo makasitraka ray masina tsara indrindra ho dia voninahitra atolotra eo anao mandrakizay ka ray saraketsy nanjelinao masana itovy manodidina ilay tsirairay avy misaotra ray masina tsara indrindra ho aleloia amen aleloia mankasitraka indrindrandranavavy amitsika tanaty izay vavaka mamy sady matsiro izay andriamanitra manakirepasavana ny amaly fitianao rana vavy ama dia tahiny tompo misaotratsika rehetra koa nahatrany antrano farany raha mbola songa amin'ny raolanitra Jesosy tapitreto fandarantsika raha mbola songa amin'ny raolanitra Jesosy ka tahiny tompo samy venena somatsara jotsika rapitso dia enety ilaitsika rapitso rapitso amin'ny 3:00 ianareo dia hiaraka amin'ny groupe izay maresy ao anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra amin'ny 3:00 dia amin'ny 7 sasany alina miaraka amin'ny ketondray ianareo miaraka amin'ny ekipa hafa manaraka sa hoe tahiny tompo andriamanitra manakirepasavana ny amin'ny asirin'ny fonao akiradio point radio 12345.com afahanao menonojapeo akiradio mandeha andro amanalina misy totezaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny 7 amin'ny 7 ariva rapitso amin'ny folo maraina verina anaty radio zao fandarana zao raha mbola te hiaindray ianao mamy fotoana antsika rapitso mahereza daholo amen